Naverina nalefa ny antso fahalinana ny appel à manifestation d'intérêt ho an'ireo orinasa izay maniry ny hanatanteraka ny fananganana flyover etsy Anosiato araka ny vaovao azo avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy androany. Raha ny fanazavana izay nentiny Henri Jacob Safindrianarivo taliana general'ny asa vaventy eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy tsy afapo ny Banque arabe pour le développement en Afrique na ny Badia izay mamatsy ity tetika ity ho an'ireo orinasa izay nambali ny antso voalohany izay nalefa taky mantsy ity mpamatsy vola ity fa orinasa arabe na afrikana no manao ny asa raha toka tsy ao anatin'izay ireo izay nambali ny antso tany amboalohany. Ankoatr'izay dia mbola mitohy ihany koa ny fanadihadiana ara-tontolo iainana ho an'ity tetika asa ity rehefa vita ireo dinganareo vao anomboka ny asa ho iatran'ny loharan'ny-baovao teo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy. Iverina indray ny fahatapahan-jiro mifandimby eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo nanambara mantsy ny orinasa JIRAMA fa tsy maintsy naka fepetrio izy noho ny olana amin'ny famatsiana solika. Misedra olana ho izy ireo ny fitaterana ireo solika mavesatra avy any Tomasina. Tsy mavaly ny filan'ny famokarana herinaratra noho izany ireo solika tonga noho ny tsy fampian'ireo camion izay mpitatitra izany. Eo anelanelany amin'ny 2 ora sasany tolakandro ka hatramin'ny 2 ariva araka izany. Eo ihany koa ny amin'ny alina amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora sasa-maraina, amin'ny 2 sasa-maraina ka hatramin'ny 4 ora maraina no isiana izay fahatapahan-jiro izay ho an'ireo faritra izay voakasika izany. Fantany vao vita ny fidinana ifotony tanterahany Flo Andrajoela tetsy amin'ny Seranam-piaramanidina Ivaty nanatosa fivoriana ho fandrindrana ny asa sy ho vizarana ny andraikitra ny teo anivon'ny faty-tsiranana. Nodinina ireo fanovana goavana izay hoentina mba hanatsarana fomba fiasa sy ny fiantsoroana ireo andraikitry ny faty-tsiranana eo anivon'ny Seranam-piaramanidina ity. Isan'izany ny fametrana ny circuit vert, ny circuit jaune, ny fanatsorana ny fanaovana ny fanambarana eny anivon'ny faty-tsiranana, eo ihany koa ny fampiasana ny application mobile douane Madagasikara izay fitaovana mba entina hanamorana ny fitsiriana ataon'ny faty-tsiranana eo amin'ny fahatongavan'ny mpandeha. Tovavy roa indray no nisy nakankirana tao Ambatomano Nanjozorobe. Ny alatsinainy alina ifo talata teo no niseho izany tranga izany raha ny vaovao azo teo anivon'ny mpitandro filaminana dia tsy hanan-toerana ray aman-dreny izy ireo fa nividy fiara taty an-drenivohitra. Tsy nisy ny naratra na ny ainana fohy. Efa nanomboka ny fanarandy nataony zandary hanan-toerana amin'izao tranga izao. Manao sisilany tranga fakanankirana any amin'ity distrika ity satria dia vao ny 3 jona lasa teo no nisy lehilahy roa nisy nakankirana. Na dia efa nandrotsaka vola aza ireo fianakaviany dia vatana mangatsiaka no nalain'izy ireo ny sabotsy alina teo, ny iray kosa navotsireo mpanao takalinaina. Any amindray Remy Vita no ilalao manomboka amin'ity taom-pilalaovana vaovao ity araka ny vaovao izay nampitain'ny club division faharoa ao La Frantsa ao. Tany amin'ny Fortuna Sittard izay club milalao amin'ny division voalohany tany Pays-Bas moa izy no nilalao tory ny fialany tao amin'ny club ny FC Bayern Munich ny taona 2020 sy 2020. Anamafy ny vodalarina Amiens moa no nangalany ity club ity azy. Mety hanamafy ny fanafiana amin'ny ilany havanana ihany koa. Nizaka ny sopirana malagasy sy frantsay moa Remy Vita ary efa voantso andrafitra ny Bariana Madagasikara dia mbola tsy namaly izany fiantsona izany aza aloha hatreto.